RN 95.2 manolotra ho atsika. Bokin'ny Satana. Tantara nosoratan'ny Artafita Mikael. Novelomin'ny Lain Jacques Torso, Artafita Mikael. Niaraka tamin'ny Aina Kristal ary tsy lavina Rasoary Malala. Nandry feo miasa soa mendrika, nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobidy sy dia lahy. Manazanao dadalahy, nampiantso ianao ka tonga tompoko. Milanao tokoa ka zao Tompoko. hitako fa tena miasa mafy tokoa ianao. Efa maro mantsy ireo olombelona azotsika amin'izao. Misaotra betsaka anao tompoko. Fa ny zavatra tsikaro dia ohatra ny efa misy maraka le fomba fitaritan'olona amin'izao io ka mila hovaina mihitsy aloha. Marina mihitsy zany. Ka zao ny ataontsika e. Aleo reny olona tena sahirana reny indray no tarihana amin'ity manaraka ity, indrindra fa le ty fivavahana reny. Miandro ny baikonao ary tompoko. Misy boky ao amiko io, mampanaka reny boky io. Izany hoe efa misy lalana arahana ao anatin'le izy. Ka zay manaraka an'io lalana io de lasa namatsika avy hatrany. Zara kosa zany Ataonao fotsiny zay azahoan'olona io boky io de zay. Mijereva le firenena be olona sahirana reny. Any vetivety dia azo olona ianao. Miteny an'izany dadalahy fa efa maro ihany any izay firenena manitra azotsika izay e. Ary iny mantsy ny tena mila mirakila eo amin'ny fiainana dia mora nitsonoana. Fa maro koa nefa ny olona tsy tia mirakila fa atao zavatra hafa indray ny asy a. Mba atao ohatrany hoe mitombona ny azahoany arena nefa tsika ihany no mahatonga an'izany. Eny ary tompoko. Ka oviana zany ihany ny hanomboka an'izany asa-panaovinao azany. Zao dia zao ihany ka. Andraso alaiko fetifety aloha le boky. Tia ary le izy. Matevina ne izy zany e. 2,700 pejy io ka. Dia hitanao aty amin'ny farany aty misy ny sarin'le Andriamantsika. Tsy iza fa le toka-maso. Fa mba afaka tantaranao amarina ve momba azy io e? Tsy mbola mahafantatra mihitsy mantsy. Aleo rapitso e. Fa fitao aloha ny zavatra saiko ataonao fa io ny zava-dehibe. Mila mitady olona maro tsika hiara-iaina amintsika any amin'le toerana izay tena mahafinaritra be. Eny ary tompoko. Fa sao dia tokony hijerena hevitra aloha ty boky ty fa tena ngezany e. Eto aty indray ary aloha e. Dia akopy aloha ny masonao. Sokafy amin'izay. Ohatray, to lasa kely le izy. Ngatsy zay le tadiavinao e. Efa io le izy dia mandehana amin'izay. Tompoko. Manazanao dadalahy, efa vita ny iraka nampanaovinao aho. Mahafinaritra zany. Nataoko amin'ny toerana fandalovan'ny olona mihitsy le izy. Sady efa hitako fa misy an'izay raha matopo faritranana izay no tena mandalo matetika amin'ny toerana io dia nataoko eo le izy. Tsara be zany. Afaka tantaranao amin'izay ve tompoko le zavatra nanontaniako anao tamin'iny? Tsolana, makary anao toerana e. Ka zao le tantara. Tompoko. Ny le
atsika dia tokamaso. Efa ela be izy no niaina ka zany mahatonga antsika mitady namana io. Tsy mahavita manao an'izao asa ataontsika izao tsony izy mantsy. Aiza ny toerana misy azy? Raha araka ny fantatra dia ao amin'ny triangle de Bermude misy azy. Na za koa aza mantsy tsy mbola tany fa tantara ny nahainoko azy io. Nisy fotoana mantsy nisy nivadika ny miaramila dia namboraka ny tsy ambaratelo. Ay ve? Zany iny no mahatonga ny hoe rehefa namantsika dia misy an'le sinina triangle reny e. Fa ny masotokana indray a dia nalaina avy tamin'ny piramida. Zay mandalo ambonin'io triangle eo io a dia tsy hita boboka. Tsy maka izy akory reny fa lasa miaramilany. Azoko zany. Fa avadika ny resaka. Raha toa moa zany ka mahazo an'iny boky iny le olona dia ahoana ny toyany? Tena mbola vaovao marina tokoa ianao ka. Omena reny izy dia rehefa avy eo asiana manao sorona. Dia aorian'izay dia ampianarina azy ny fanompoana fataontsika dia izay. Ka no mahatonga manontany an'izany mantsy dia izao. Efa maro izay azontsika izay nefa tsy hitako akory hoe natao ahoana. Misy efa manao fanompony reny ka. Fa sainginareo tsy mahita an'izany. Ohatra zao le nanangana orinasa iny. Tsy rehefa misy sary masotokana ny famantarana ny orinasa. Efa izy ine zany e. Fa zo ihany aloha tsy dia hita loatra le soratra hoe bokin'ny Satana amin'ny boky iny e. Fa ratsy zany tsy misy andray an'iny. Efa fantatro aminy dia zany ny anaovako an'iny somary mantsafina ohatran'iny e. Le soratra hoe boky fotsiny ny tena hita. Eny ary fandeha kely aloha e. Omendalana renao e. Aza tonoina fa misy fiara-manompo androany amin'ny sasakalina. Eny tompoko. Efa atao trano ianao? Ka efa mba nanokona sakafo ve sa miandry andray? Efa nasaiko nataony sarika ka. Za koa zany reraka mafy dia mba makamaka aina eto aloha. Sy nandeha nianatra indray izy zany raha azoko tsara. Tsy tokony mbola tonga ato an-trano manko izy raha amin'izao ora izao mijerena. Tsy nandeha izy ka. Angamo adinonao fa tsy mbola voalohany izy saram-pianarany farany teo iny. Ay tokoa moa. Tahak'izay ihany izy nampianarina tany amin'ny sekolim-panjakana ka. Any mba tsy misy an'izany saram-pianarana izany fa fidirana ihany no mandoa vola. Ka iza moa no nanao-po hoe ho lasa ohatr'izao ny fiainantsika e? Marina tokoa zany. 5,000 mba azoko. Nitondra entan'ny rangahy ary no nahazoko an'izany. Ny tsaina koa androany tsy dia nisy loatra. Sara ary nahalafo. Ohatra e. Finina koa iny amin'ny tananao iny? Boky rety e. Hitako teny an-dalana dia nalaiko. Zany a. Fa angamo ianao ty lasa tia mamaky boky ndraika. Toa tsy mahazatra anao mantsy reny hatramin'izayko. Ka rehefa tsy vakiako re dia vakianareo a. Hoenta ty hoe jereko azafady. Ka ty ary dia andeha jery sakafo aloha. Tena mahavariana ny endrika izany. Aleo sokafana aloha. Ary maro be ny takelaka ato anatin'izany. 270 pejy ilay izy nefa dia boky kely ty. Inona hono ny ato anatiny? Tiako ve dia ho vovaky indray mandeha fa za koa zany dia tsy azoko mihitsy. Ohatra fa tao mimerery ty ianao e. Angabo boky fampimezana ilay izy teo? Ka zavatra hafa mihitsy mampime ahy io. Ary andao amin'izay tsika sakafo efa masaky sarika atao kely izy. Ndao ary.
sambatra ny mpanan-karena ka ny tena tia vao hitady ny hohanina androany. Injana ilay fiainana ka aizy ireny fiainanay taloha ireny no ny sopatra dia izao ny hafarany. Mba mijereva varangatina zany aza fa tsy hoe mahandro zay dia domina fotsiny a. Azafady raha misy tovo a. Oay marina, fantany ny anarako. Sa ve olona mahafantatra aty? Variana be ny ianao zany e. Nga adinonao ahy e. Tena tsy mahafantatra anao a Ramsia. Azafady indrindra. Ohatra, tsika ary ny olona niara-nianatra e. Njaka, tsy mbola tadidinao ihany? Ay tokoa mo. Ohatra, ary tena niova be ny Njaka zany. Aizako moa dia hoe niova e. Ka inona mala zany? Inona moa fa zao fiainana mafy be zao e. Azay, nga moa ianao tsy miasa tamin'ny fiasanao taloha iny ihany e. Tsy miasa antsony ahy e. Nisy olana kely zay dia voaroaka. Efa fantatro ka. Fa tamin'ny fomba ahoana nefa ny nahafantaranao an'izany? Ka nisy havanay niasa koa any atao e. Ay, tadidinao le olona nandray anao tao voalohany iny? Iny, mbola natao maman iny. Ay ve. Ka maninona moa zany raha miverina miresaka antsika dia miverina miasa? Tena mafy an'iny mahazo anay amin'izao e. Azo atao tsara zany ka. Hevitra mantsy ty olona ty fizanjaka zany amin'ny resaka amin'io. Tsy maintsy atao aloha izay sotroany ty zavatra meny dadilahy ty amin'izay verisana tanteraka izy. Variana be ny nareo zany e. Tsy zany rehefa mijery toerana mahazo isakafoanana aloha e. Ay, Sady amin'izay koa tsika tsy eto amoron-dalana eto no miresaka. Sa tsy mety aminao zany? mety tsara ka. Fa nefa ne za tsy manana vola na ariary azy. Aza matahotra ianao fa zany antoka an'izay lany e. Ndao. Eny ariko. Menatra zany. Ay ve ka avanjaka le rangahy iny? Ao midire. Tsy hitako hoe milamindamina tsara sady afaka miresaka tsika ko. Tena milamina tokoa ato. Sady tsara be ihany koa. Taloha izay mba niditra tamin'ny toerana ohatry ny tony matetika ihany e. Fa amin'izao na sakafo hohanina aza manahirana ny ahitana azy. Aza matahotra ianao fa anampy anao ah. Ay, inona moa mampinamana e? Oay, azafady aloha Njaka fa andeha amin'ny fivanana vetivety a. Poritra, azafady a, vetivety fotsiny. Vita ny tetika. Aleo maka sakafo haingana ty asiana ty zavatra ty ty vita ny dingana voalohany. Ohatry, lasa saina be ny famisina. Ka tsy mbola tonga foana ny rainao hatramin'izao e. Anga, ny andro efa mivalo alina. Sika ato na avary tokony aza tsy misy akory. Za hitanao ihany fa tsy nandeha nivarotra n'androany fa tsy salama. Neny koa zany. Mety taratara kely fotsiny ngamba izy androany ka. Aizy nareo mianaka e. Ory mianaka. Alay valoha rehetra fa mavesatra be aka. Zay dada fa tonga rinena. Ho avy dada. Hoay tonitondra sakafo be dia be dada. Za tena efa niasa saina mihitsy tato hoe taiza foana renao mbola tsy tonga. Ary aza mitaintaina rehefa efa tonga e. Zao, misy vaovao mahafaly be ty tantaraiko anareo mianaka. Inona zany? Hita ho lozany dada mihodinkodina eo fotsiny indray fa tsy tonga moa dia lazainako. Zay efa te heny be. Ao tantarao moa dada. Ka zao izy mianaka. Nisy mpiara-mianatra tamiko izay ny fanina tamiko androany. Dia lasa izy fa mahita asa aho a. Sady be karama be ilay izy a. Zany a? Ka inona aloha ilay asa e?
Iny marina tsy mbola nilazainy tamiko fa niteny fotsiny izy hoe misy asa ho any. Dia rapitso any manomboka. Tsara kosa izany ry dada. Iverina ilamina amin'izay izany amin'ny fiainantsika. Ka sao ary dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny fahaizanao aloha izany. Afa-barakany ianao. Atao ihany le na dia tsy mifanaraka aza. Sady izy koa ny hanampy ahy fa tsy hoe hijery fotsiny. Dia raha azoko tsara izany dia izy mividy an'ireto zavatra ho hitanao reto. Izay indrindra. Sady na hiasa firy andro koa aza ve dia avo vidy an'ireo e. Sady sakafo amin'ilay ambony kalite be daholo izy izany jerenge. Ka andao ary tsika hihinana amin'izay fa ny andro koa te efa me alina. Eny tokoa. Mba tsara fanahy ihany aloha izany namanontolo izany ka. Iza koa ny olona voasakafo mamaim-pona ohatr'izao amin'ny olona sahirana ohatranay izao. Fa olo marina ho ahy. Ary nanao hoana marina ianao nilaza tsy salama tamin'ny maraina iny. Efa tsy maninona intsony. Efa tsy dia maninona ka. Eny tsara izany. Ary aza matahotra fa efa hiasa manomboka rapitso. Dia tsy mandeha mivarotra anana intsony ianao. Ilamina amin'izay koa izany ny fianarako satria efa miasa dada. Eny anaka. Milamina ka. Efa napisotroko an'ilay rano maverisana izy. Tsara izany. Rapitso aho izao no manomboka manome azy kelikely an'ilay arena nahory azy io. Mahafinaritra. Aza matahotra fa tsy hoe ela dia hiakatra ny kiratinao. Misaotra betsaka dadilahy. Fa ny azo ilay zana vavy iny ohatry ny tiako mba ho ahy. Fomba hoana nefa tika ane ka fanahy tsy afaka hiara-iaina amin'ny vatan'olombelona izany mihitsy. Keko izany fa ngaha moa za dia hanambady azy alaiko fotsiny ny fahadiovany dia izay. Tsy maninona raha izay no tianao. Afaka manampy anao amin'izany aho. Sady zavatra tsotra kely koa anie izany. Tsy mandany fotoana be ihany koa manao azy. Misaotra betsaka dadilahy. Sao anefa tompoko. Tandremo niraka mpanaovika anao sao adino. Matoa manao an'izay dia efa fantatrao fa tsy maintsy misy tambony foana. Efa azoko tsara iny ka. Ka oviana anefa izany dadilahy ny hanao an'ilay izy. Na zao dia zaho aza tsy maninona mihitsy. Mahakan'izy ianao ato amin'ny efitra maizinato. Eto no mipetraka dia akopimo masonao ary. Zay. Vita. Misaotra betsaka dadilahy. Efa natao keny aminao daholo ny endriky ny lehilahy mataratara ny ankizy vavy iny eo. Izany hoe vao mahitanao izy tonga dia tsy mahay ray lamba. Babinao tanteraka ny fony. Ary izy no hitory fitiavana aminao voalohany. Zany ve dadilahy. Misaotra betsaka anao ary. Misaotra betsaka anao tanteraka. Mahafinaritra ny fiasanao ka. Rary ny ara manao an'izao aminao. Fa azoko fantarina ve izao ny toerana tokony ahitana azy. Sao dia izao mantsy azy tonga dia hoanina raha tsy misy zavatra niranao atsony. Mahakan'izy ianao izao mitsangana eo anoloan'ny tranodro zareo fa ho hitanao eo izy. Aleo ary aloha izany ho any. Mitombondray izany izao ny olona voatarikako. Tena lasa mitombo foana anie izany arenanay izany. Tena tsy nampoziko mihitsy. Ezaka tao anaty fotoana foa dia izao sahady.
Ary aleo mamaky ilay boky iny aloha fa tsy misy atao azy zany. Sarika koa izay efa andeha hianatra dia tsy misy namana fa dia aleoko aloha mamaky boky. Aleo andeha haingana fa sao dia tareto aka. Tapatory atoandro koa andro anka. Ivavahady koa raha lasa sarotra vahana be. Zay. Oay. Fa iza koa ary ty tovolahy mitsangana eto ivelany ty. Samy mitady olona ato aminay. Aleo rangaha taniana. Manahoana ianao ry tovolahy? Manao Sarika? Oay. Tonga dia fantany ny anarako. Fa iza ary ty bandy e? Variana be ianao zany. Fa nga dia tena tsy tsaroanao mihitsy Anka. Mbola tsy mahalala anao nefa ianao ty efa mahafantatra ny anarako. Andao fahateriko any am-pianarana ianao e. Zany manana tomobily. Sady amin'izay koa ianao mba tsy tara. Mijanona tsy ambadika etsy ny tomobiliko. Ndao? Ndao ary fa tsy maninona e. Fa inona koa ary ty ataoko e. Olona tsy fantatro kory nefa dia arahako aty. Fa iza aloha bogozy amin'ilay tiako be ireny mihitsy ny endriny sy ny vatany. Ao miakara re. Ohatry. Fato mipetraka ny riny ianao. Ka sao dia tsy mety aminao ireny ny petrahako ao aloha. Tsy maninona re ao ny raha ty aloha ka. Angana. Zay. Lasa ry tsika. Fa maninona ry ahy zany. Ty hijeriny ty tovolahy ty foana. Sarika io. Fa atao tsy miresaka ho ahy ianao. Tsy manana lazaina ka. Sady misy zavatra mahagaga anao ahy. Izay no malasa ny saiko io. Efa fantatro ka. Raha ny hoe nahafantarako ny anaranao indray dia mba nanao fanao ny bandy rehetra. Mitsatoka anarana dia sedana azy ho marina. Raha mba fantatrao mantsy hoe iza olona manoloana anao sao dia andositra mafy ianao ve zany ary tena maheno raha zany Ohatray. Fa toa hitany hatramin'ny sekoly fianarako kory. Tongotsika. Fa azo Sarika. Afaka mitsena anao ve harariva? Tsy maninona ka. Fa vao maika ary tiako be zany. Zany? Fa inona koa ary ty lazaiko. Ohatrany hoe olona efa mpifankatia ireny izay. Misaotra betsaka re. Sady misy toerana hitondrako anao izay ihany koa. Ka izay nefa nge amin'ny 5 vao mirava rariva e. Le tara fidiana be mantsy tsy tiako fa tezitra dada sy ny. Aza matahotra ianao e. Tsika ngeka mandeha tomobily e. Fa mandeha amin'izay kifa efa hiditra nareo eny ary. Lasa koa izy. Adiniko hatramin'ny nanontany an'izay anarany marina. Fa riana tamin'ilay hatsarany fotsiny mba iza re ny tovolahy iny. Toa te hanaraka anazy zany sady tiako beko ny fofony. Manitra mamerovero. Ohatrany hoe lasa tala koa za zany
Ramatoa. Oh, Mbola tsy tonga foana ny Sarika e. Nefa sao efa ho amin'ny 7 alina. mety mbola nanao kory izy sady efa natao betsabetsaka ny vola nomena zay niny. Raha tsy mahita taxi be izy dia afaka mandeha taxi. Ay, raha zay dia milamina ny saiko. Ohatrainy no fe tsy mahatsikaritra hoe tena mitombo foana niny arenantsika e. Arako mihitsy io ka. Na olona nanao tsinitsinina antsika teto tanàna reny aza ne tena lasa gaga mihitsy. Mahavariana mihitsy. Finina nefa natonga an'izany. Fahasoavana re zany Ramatoa. Ary aza mandefa saina lalina amin'izany koa ianao ka. Dada sy neny. Ry, fa maninona ny taraiky be vao mody? Ka mbola nisy zavatra nataoko rery neny izay natarakely ahy io. Aleo fa tsy ataoko tsony amin'ny manaraka e. Any Arona ry Sarika. Ahoana ry dada? Mba manao ahoana marina raha fianaranao anaka. Tsika koa moa tsy mifanena firy mihitsy tatoato fa dada revitry ny asa foana. Ary mandehana aloha indray misolo akanjo fa izaho no manao sakafontsika e. Eny am-pisakafoanana indray tohizana andresaka. Ena ry lolo neny lasa nafinaritra aloha iny androany iny. Zaka hoe fitiavana. Tena hoe mamy tanteraka. Feno fafinaretana tsy elazaina. Sy tia talako. Dia izany moa tia miteny tamin'ny toko hoe tia azy ka. Sarika! Ory Sarika! Ahoana ry neny? Avy amin'izay fa efa miandry ianao anie izahay e? Ho avy aneny Leo isakafo aloha fanaona be koza zany ka. Efa tsy androko sahady izany izay tonga avandram-pitso ahitana toko malalako. Dry, fa ho aiza koa ndry iny? Aty anie ny sezandry fa tsy any. Oay, azafady fa variana be koa. Fa anga dia tena mafy be ny fianaranao e. Tena efa mafy izy ao ry dada. Ataovy tsara naka fa io aniny tokony ho avinao e. Hitanao ihany ry nahazo antsika reny. Misaotra neny fa zanga mba aleo atory amin'izay ry dada sy neny foko be Izay sahady kosa ve anaka? Sa efa ninana tany ivelany tany ianao? Ka reraka loatra koa zany no tena marina e. Izay fa tafandriamanitra dada sy neny Ohatra ny lasa hafahafa zany iny zaza iny Ramatoa e. Sa ianao tsy mahatsikaritra an'izany teo? Tena tsy nahatsikaritra an'izany mihitsy koa zany ka. Tonga dia alamiko reto dia amin'izay tsy taraiky reto koa. Izay ny dia lazako hoe mba hampanaovy raharaha ihany ny zaza iny fa zao lasa ianao foana ny sahirana. Tsy maninona re izao e. Tona mpiantso aho ianao njaka, nga misy olana? Tsy zany ka. Mba efa elaela fotsiny tsika tsy niony e. Sa tsy dia eo namiko tsony ny akamako satria efa lasa patron. Aiza koa e. Revitry ny asa fotsiny dia tsy manam-potoana loatra e. Zay marina. Milamina tsara zany ny asa o. Tena milamina mihitsy ka. Fa zao ny zavatra niantsoko anao e. Vonina veno raha ho lasa tena namanay akaiky. Namana akaiky? Dia nareo iza koa? Fa atao taitra be ianao e. Nga mampatahotra be ny zavatra nolazaiko teo. Fa toa imezanao fotsiny any e. Mampime ianao ka. Zany avy moranga dia mahataitra. Tena hafahafa be ny zavatra resanjaka ty zany. Aza mbola mandefa saina lavitra aloha e. Sady raha ianao anie manaiky dia vao maika mitombo be ireo arena nananao amin'izao reko e. Zany ve? Zany mihitsy. Ary tsy vitan'izany ihany fa ho lasa tafiditra lavitra noho izao ianao.
Ay, ka le izy anie tsy hazavainao tsara e. Dia lasa misalasala be aho vao hanapa-kevitra. Mila manapa-kevitra fotsiny ianao ka. Rehefa tafiditra ao aminay ianao dia izay ianao vao mahita ny tena marina. Ka raha tsy mety amiko izany ilay izy dia ahoana indray? Dia isorina aminao izay rehetra efa menanao. Ahoana re izany? Le izy aloha mahaliana e. Sady harem-be izany koa ve dia avela fotsiny. Alora nga atao a? Efa fantatro ni ianao fa tsy maintsy anaiky. Ady miasa saina ela be eo fotsiny. Manaiky ary ahy e. Ary tonga dia fatan'ilay karolahy teo hoe anaiky a. Zao a? Tsy maintsy atao fomba ianao. Ay, dia oviana izany no atao? Zavaika aloha e. Miantso anao ihany rehefa tonga ny fotoana anaovana azy zany. Eny ariko. Oay, variana be tsika. Tsy nanao komandy sakafo akory? Tsy maninona ka. Fa ilosako aloha ianao fa mbola misy alehako izay. Izay fa manaraka e. Eny ary e. Fa maninona ara tsy mety misakafo foana iny njaka iny e. Tena mahagaga mihitsy. Na le izay niona tamin'ny voalohany iny kosa dia tsy nisakafo mihitsy izy fa izaho ihany nihinana ny hanina maro be nividiana. Zaho koa izany dia miasa saina amin'ny zavatra tsisy dikany ka. Tena sambatra be amanana anao. Lasa anao tateraka ny foko. Zany Toy mezo anao fotsiny ary a. Tsy mpitiavana reny a. Zako ny ka tena sambatra be mihitsy manana anao e. Zany fa oviana marina ho izany mba hitinao any aminareo e. Efa tia hita an'ireo fianakavianao mantsy aho. Mbola ho avy re izany fa za matahotra. Ka tiako loatra nge lahy e. Raha ny faniriako izao a, tonga dia atao ny fisehoana dia manaraka ny ambony. Tena maika be loatra ianao. Sika neka mbola vao herinandro iray miaraka e. Adala loatra aminao ary toky a. Tsy haiko fefiana intsony ny fitiavako. Ekeko aky izany a. Saingy mila fandiniana ny zavatra rehetra. Sika tsy mbola mifankalala toetra akory dia efa iroso amin'izany. Tsoa, tsy tia akory izany ala io. Andenga fotsiny. Tsy misy an'izany dia tena tianao amin'ny foko manontolo ary. Porofon'izany a dia ho any aminareo amin'ny lahatso iresaka amin'ny ray aman-dreninao. Any? Faly be atoka. Etsy aloha roako mihitsy amin'ny malalaka izany. Tia tena vehivavy an-dalana mihitsy. Tsy fantatrao ny zavatra azo anao antsoaty. Hafahafa be sy ny tsirony molotro toko izany. Mangatsiaka be. Nefa ny vatany normal tsara. Ahoana koa ary izany? Sarika. Tiako raha hisambatra ao anatin'ny fitiavantsika. Izany? Zako ange ohatra izany. Misy zavatra omeko anao ty. Fa iny? Hoay, toa firavaka tsara be. Tianao? Ie, tiako be mihitsy. Fa zao a? Aza isorana eny aminao mihitsy. Izay ohatra ny hoe eo anilanao foana. Eny Kimalala. Mahazo matoky ala fa na matory aza dia tsy esoriko ety amiko izany ty. Ao ary apetaka e. Jere, sady lasa manja be no vonanao an'ilay izy. Any e, mety be amiko mihitsy ilay izy. Fa andao amin'izay tsika ndeha ala teto e. Ndao ary. Anaiky an'izay lazaiko foana amin'izay ianao manomboka eto.
Zany nresany tamiko ramatoa, ka tsy haiko hoe mety ve sa tsy mety le fanapaka-hevitra ny raisiko. Raha amiko aloha dia tsy olana izany sady mahasoa antsika ihany koa ny izany. Itombo indray izany ny arenantsika. Zay aloha dia marina. Tena izay tokoa raha iny vao nahatsikaritra le zavatra nolazainao momba ny Sarika iny. Ianao ny eo tsy mino izay lazaiko mihitsy. Ary tena mino fa manao sipy Sarika io. Aleo mihitsy aloha antsona ty izy dia miresaka tsara ka. Ndao ary. Sarika! Sarika eo? Ahoana ry neny? Mba makaniasa aloha ianao aty amin'ny dada fa misy resaka ataonay mivady aminao e. Ao avy neny ka miananareo aza ry dada sy neny Zao anaka. Lazao anay ny marina. Fa marina ina fa tsy azo nge. Sarika, lazao fotsiny manao sipindry. Hay ve izany. Ndry, toa tsy mahataitra anao akory izany resaka izany Sarika e. Marina izany ry dada sy neny fa saika hoe mba ataoko surprise aminareo koa nge le izy amin'ny lahady izao matsy tokony hoe andeha aty amintsika. Ay, tokony anarany. Ie. Aleo mihitsy tonga eo ka. Tsy tiako mantsy ny zavatra toa kinafinafiny izany. Sao sanatria misy zavatra mahazo anao man dia izay tsy mahalala akory. Marina mihitsy izay lazay indraindray izay. Sady mila jerena koa izany olona izany sao dia olona tsy hahavelona anao akory e. Samy mihitsiko. Fa hono miasa iza nefa aloha izy izany. Iny izao mbola tsy haiko. Aleo rehefa tonga eto izy ry dada sy neny dia anontanianareo ny amin'izay Ay. Ary mandehana amin'izay ary izany nao miverina any amin'ny efitranao fa iresaka izay sy reninao e. Lasa raha aloha ry dada sy neny masto. Fa tena tsy tao an-tsaiko mihitsy koa aloha izany resaka izany miasa iza marina ary ny tokiny. Sady izy amin'izay do tena manam-bola be mihitsy. Ny fiarany amin'ilay tsara be ireny. Mbola maro izany zavatra tsy fantatry momba ny toky izany ka. Sady tsara nga tsy dia miasa saina amin'izany rehefa tia izy dia ampiasa izay. Fa hoentinao aiza nefa za zany e. Za nefa tena reraka e. Efa kely sisa dia ho tombontsika e. Fa aiza marina ary izany toerana izany. Toerana maizimaizina. Tsisy hazavana firy. Zara raha misy hazavana. Sady mangina be ihany koa. Ao mandrosoa ianao. Andrekako. Finna daholo re zao hoe. Sary mampatahotra be daholo iny amin'ny rindrina. Tonga izay dadilahy. Rehefa io netiko io tovo. Le mpanompanao vaovao. Mahafinaritra izany. Manatoana ino tova? Andrekako. Mampatahotra be ty rangahy ty. Sady tena maimbo be fofona. Mila andoha mihitsy aho zany. Mandehana tovo. Miandrenao any dadilahy Enjaka. Ao sotroy ity zavatra ty. Raha izany. Tovo Tovo. Hoatray. Fa ino ty mahazo anao e? Ohatra tovo Oay. Hoatray. Fa manino ianao e? Jerena fa fenindoro anao ny entana rehetra e? Fa mifiry aloha zao. Amin'ny roa maraina. Tena nanofo ratsy aho mialy Nofo ratsy? Io fijerevanao orona tsara mampatahotra alohan'ny atoro ihany izao no mahatonga anao manofo ratsy. Tena tsy atoritsony aka. Aleo mipetraka mijery fahita lavitra eto mandra maraina.
Dia ho reraka amin'izany eo anie ianao e. Tsy maninona ka. Amin'ny atoandro aho manao récupération. Eny ariko. Enjana akory le nofoko teo iny a. Zaka, fenina ny tena mariny. Aleo aloha alefy ty fahita lavitra ity ka. Sady efa kely koa sisa dia ho tonga amin'ny maraina. Mandro toka. Dia aza mafafa mihitsy a. Iantso any dadasiny vetivety aloha za. Sady aka zavatra kely rahantsika nitsakosako eto. Eny ary. Vetivety a. Dia ny hevitra mantsy ianao fa tsy fantatro ny atao aminareo. Jere le boky tany amin'ny dady lafary tsara toeran'ry. Zay a dia tonga. Efa tamy eo kory dadasiny. Manao any ry tovolahy? Tonga dia ataoko ngamba présentation izy nitoka ry dadasiny iny le olona miaraka amiko. Izy ireo indray no ray aman-dreniko ry toka. Faly mahafantatra anareo mivady ary ny tenako e. Zay koa toraka izany anaka. Aza mihafahafa ry toka. Sady miresaka izany tsika no misotra an'ireto ranom-boankazo reto a. Ao toka, masto. Tena le fahasory zareo fa za tsy mahazaka an'ireny. Tsy maninona fa akako zavatra hafa ry lahy e. Mety izany sarika. Fa ahoana ary toka. Mba lazalazao anay aloha mombamomba anao fa tianay ho fantatra. Indrindra ny amin'ireo ray aman-dreninao moa izany. Mampalahelo anareo ka. Fa atao tsy miteny mihitsy ny toko izany sa tsy mety aminao ny atao aminay? Mety ka, tsy maninona mihitsy. Hafahafa be ty tovolahy ty. Sady ty amiko foana ny masony. Efa maty ny ray aman-dreniko e. Mipetratra ery amin'izao. Reo orinasa navelany ny velomako. Eny e, fa miala tsiny moa izany raha namofota mandry. Ary aleo jereko mihitsy aloha sarika fa tao ela be koa izy toka. Tsy mahalala ninina mihitsy le tofo. Sady vao jereko dia miondrika. Mandinika be foana ty tovolahy ty. Zany raha mahapetraka eto a. Izy mianaka koa tsy mbola miverina foana. Iny kosa ka izy mianaka fa miverina ka. Ty ary mino fa mety amila amin'izay io a. Sarika koa izany. Aza terena re izy rehefa tsy te hinana. Sady mbola menatra mihitsy raha zao fahitako azy zao. Tena marina mihitsy izany ka. Aza amin'izay sarika. Eny neny. Oay. Nanofy aho tamin'ny alina hoe niarako misasotoky. Ohatran ny tena réel re mihitsy ngely izy. Fitiavana re izany. Tsy androko ery izay tanterahany izany. Mazava ho azy fa vita mariazy ny izany. Fa inona foana raha mahavariana ao ato e. Mandeha niny fotoana efa miarina ray arina eny a. Aizinareo fa angatsika eto anie ty sakafo tiry zareo e. Ka ny zanako ihany mbola varianao io e. Tena hafahafa le toko raha matoa. Ianao ve tsy nahatsikaritra an'izany?
Ny tena mahagaga aloha dia ity izy tsy mety misakafo miavan'izany raha olona ka marina izay sakafo rehetra naroso tao tena tsy misy nohanina kila izany. Neny dada sy neny koa izany sy mbola menatra izy. Fa na izany aza Sarika hafahafa be loatra le toetrin'olona ohatrin'ireny amiko ka na ranoray zinga ve dia tsy mba nisotroy mihitsy tato amintsika. Izany ve aminao dia mba rariny? Aleo rehefa teneniko izy efa andeha aty amintsika matetika amin'izay mantsy izy hono izao. Fa izy kosa aloha tena manana endrika angamba izay koa no natonga ny zanako toka dia taraiky taminy keo. Ny andray raha tsy hoe manana orinasa efa saika nataoko rokalika tato an-trano tato mihitsy. Andray dada dia sahanao ve nanao an'izany? Ataovy tsara ho an-tsainao anaka. Fa amin'izao tsy ilaina tsony izany manambady olona tsy manan-katao izany. Efa mafy ny fiainana. Izany mihitsy rainy mafy anie reny nahazo antsika reny. Nenahy rehefa tiako dia tiako na tsy manana rena be aza. Fitiavana no ilaiko fa tsy harena. Fa tsy hoe hiaraka amin'ny olona manan-karena nefa fijaliana no iainanao. Zaho kosa aloha tsy miombon-kevitra aminao amin'izany Hita ho azy. Voky aka. Ary ianao izany rehefa tenenina mpisakafoanana dia manao ohatr'izany foana Fona dada. Tena lasa niova mihitsy anie ianao ohatran'izay nanaovana sipy izay. Neny koa efa hoe mifona ho azy za fa tsy hamerina tsony. Mampitandrina anao azy Sarika. Izay miresaka zavatra soanao indray dia ohatr'izany nataonao eto anoloana eto. Araoka izay samy mihinana ny sakafo. Mahatsiravina. Zao tsara. Misaotra anao aloha fa tena mahafinaritra foana ny fomba fiasanao. Ka zao ny atao tsy azo ateraka le zaza ao anatin'ny kibony Sarika fa atao sorony. Voray dadilahy. Ka atovy ihany koa mila saina manao sorony. Amin'ny andron'ny sorona lehibe io no ilavana an'izany zavatra rehetra izany mbola afaka 10 volana eo izany. Afaka miomana tsara izy. Ohatry ny ahoana izany ny kanal'ilay zaza? Entina ho aty izy dia izany manala azy. Ka eo indrindra matsy. Fa ahoana? Izy anie ka olombelona sika fanahy. Hoy teo ihany ny amin'izany ka aza manahy ianao. Mazava dadilahy. Ary ny amin'ny tovy kosa ahoana indray? Zay vao mitady zaza mena vava vehivavy izy. Zaza voateraka ka hatramin'ny 10 volana no ilaina. Lasa ho amin'izay. Ary tokony isy eo aminy amin'izay no manomboka izao sady alay vo any amin'izay koa le boky fa ilaiko. Voray daholo izay dadilahy. Fa mangataka kosa aloha ny tsy hamononareo any Sarika. Ary lazalatsa-pity aminy anie no izany Nga dininao fa tsy izany anie no fanarahany Ka mampalahelo izy ka. Sady efa alaina ny zanany nefa mbola ho vonoina koa izy. Tandremo fa tsika dia tsy mahazo malahelo olona izany Tandremo izay. Eny dadilahy. Mila mihetsika teny soa ianao. Sao tsy vita eo izany ka hanahirana amin'ny lehibe eo. Mahazo matoky ianao dadilahy. Lama tsara efa aza matahotra. Ray volana sy tapany izay tsy mbola niverina ny fatombolako. Agaga mihitsy ka. Sa ve mety misy aretina tonga ato anatiko Tsy mampino mantsy raha hoe bevoka. Zaho sy toky ary mbola tsy niaraka akory. Aleo miresaka amin'ny dada sy neny nama dia makany amin'ny dokotera. Aleo izay mihitsy ny atao.
nanao an'izany ho izay stoky. Tsy mino an'izany ary Sarika. Ary tsy ataoko vita moramora zao zavatra zao moramora aloha ianao ry Tovo. Tsy ahitamba-olana anie zao tabatabanao zao Neny tena minina aminao fa tsy mbola nanao an'izany izay. Eny ary manginona aloha izany zanaky neny izany. Zao asa efa makaty fotsiny aloha izy dia avy aloha izay mihitsy ny resaka aminy. Mahazo amiko tsara iny rehefa tonga eo. Efa miteny aho izay. Misy olona mandondona any izany fa aleo aloha jereko e. Oay, Toky. Mandrosoa ianao. Izy zany Ramatoa. Toky tonga io e. Ahoana koa ary zany? Salama daholo nareo. Toky, malalako. Mipetraha mihitsy aloha ianao Toky. Mila miresaka tsika. Zao, be voky Sarika ka noho izany dia tsy maintsy vitaina farany zay aingana ny raharahanareo. Oka aloha, tsy azoko izany. Zany koa ve dia tsy azonao e? Sa efa lasa tsy mahay teny gasy koa ianao io? Moramora ihany aloha rainy Toky Mangina ianao Sarika. Mitady aro azo lay zao ianao io. Tovo, afaka miona amiko ve ianao Rapitso? Mba sy fanajana kely fa tsy olona mitovy aminao ne za e. Azafady. Aleo miona tsara tsika Rapitso dia antsika miresaka e. Fa ny amin'ny Sarika aza matahotra nareo fa tsy handositra didy Ay, miandry ianao ato an-trano ato zany Rapitso. Mitongava maraina fa alohany mandeha miasa dia miandry ianao ato. Tsy atoka. Aleo any amin'ny toerana mahazatra iny any. Toerana mahazatra? Ohatray, fa olona efa mifankalalina nareo e. Zay fa lasa e. Dada, loza no mianana eo fotsiny fa tsy valinao ny fanontaniana izany. Andriamanitra Tony enjery Tovo. Sarika, ampio aloha haikosika ny tena fa torany ty. Dada. Koseo. Aza mbola miresaka be aloha Tovo mbola tsy salama ny ianao e. Efa tsy maninona ka. Dada, jereo nefa tena tsatra tampoka teo ianao e. Aretina tsindra nandalo ny ahy iny ka. Aza manana ahy hafa efa tsy maninona tsony za. Mbola mamerina fonana aminareo ihany ary Dada sy Neny. Kareza ihany ka. Aza miresaka n'izany tsony aloha. Zao ilazao ny dokotera hoe efa tsy maninona fa alohantsika ody. Ay, efa ho avy eo zareo avy eo hanao contrôle ka. Dia aorianan'izay vao lalana hoe efa afaka mody ve tsika satria. Neny andeha hivoaka kely vetivety eo ivelany eo aloha za. Vetivety fotsiny Andriamanitra mba omeo fahasitrana ny Dada. Ody, tsy toko ve ito tamin'ny manatony ito? Tena izy mihitsy io. Sarika. Toky, fa ahoana nalalaonao fa ty amin'ny hôpitaly izay? Za dia viny anie ka miveriny. Nga? Dia tazako nareo mitondra ny rainao dia narahako. Ay, Toky misy zavatra tiako resahana aminao. Afaka miana vetivety aloha ianao? Tsy maninona ka. Aleontsika kasisiny kely eto aloha. Ka lefa aso amin'izay ny resaka fa miaino Zao fa enao sy Dada ve ho zany efa mifankafantatra toa tsy mamaly ianao fa jerenao fotsiny ary tsy mbola te resaka an'izany aminao ary Sarika. Fa aleo aloha eo n'izay Rapitso dia aleo izy ny lazana izany aminao. Fa maninona nefa sady tsy mandry an'izany Rapitso izany ka zao. Sarika, efa hoe izay dia izay, aiza hitarina be tsony.
Eny tentsony azany zavatra mampiasa ny saiko ary zao efa mila tsy ho zakako tsony. Efa manana vahaolana ny amin'izany ary Sarika, mila miandry kely fotsiny ianao. Inona aloha izany vahaolana hitanao izany? Mbola ho fantatrao eo ihany. Miandry 10 volana fotsiny. Izany hoe atao amin'izay izany no fanambadiantsika? Fa maninona nefa raha atao alohan'izany e? Enao maika be foana. Ahoana kosa moa tsy maika ka? Efa hita ihany ange ny kipoko amin'izany toky. Alaniko izany ho fa aza matahotra ianao. Eny ary e. Izay fa aleo aloha izany dia efa misy zavatra kely jereko. Ka tsy hijery dada izany ianao? Tsondrana eny koa izay zavatra noteneniko fa lasa ihany izy. Aleo hijery zavatra hoanina aloha fa noana be koa sasa. Why? Njaka? Samby izany a? Angamba fanao fotoana manolona tokoa anao? Mekara tao anaty tomobila dia alohantsika miresaka tofa. Ka zany efa niny tondra fiara e? Ajanona io dia andao hiaraka amiko aloha e. Alohantsika somary miala lavitavitra eto mihitsy no miresaka. Tena marina koa mbola misy olona andrasako eto e. Aleo izy hoany e. Ny antsika izao maika. Ohatra e. Fa maninona ary Njaka ity? Sady ohatry ny tezitra be ine izany. Aleo aloha manaraka moramora ihany sao daroany ty eto dia ho faty eto. Mekare. Fotoana ny tantara arahanao eto amin'ny RNA Antananarivo 95.2 MHz. Isaky ny zoma amin'ny Valoral. Famirenana ny Alahady amin'ny Valoral. Tompona ndraikitra sy mpanatotosy Sarobidy Stella. Fanazavana fanampiny 03407 160 88 03207 160 88.